nipetaka sy makatena sy arena tamin'ny fanehoana ny afaliana vokatry ny fiakaran'i Jesosy Kristy zokisika ny an-tany ka dia mbola hiteka mavesika ho an'i Jesosy zokisika. Ia dia sorana be dia be ny fankatsika rehetra ny tsara tamin'izao fiainan'izao fa na zany nefa dia isoran'Andriamanitra. Ametsika misy taman'androany ka nahafahantsika rehetra niaona tamin'ity andro lehibe izay ankalazantsika ny karan'i Jesosy Kristy any an-danitra ity izay imbonantsika amin'ny hafalian'ny apôstôly fa ihany koa imbonantsika amin'ny iraka izay mbola tosaintsika fa tsy mivariana hibanjina ny lanitra fotsinytsika fa hiezaka hoy sy mopera teo hiaraka hisonitra amin'ny Jesosy ho any amin'ny tsaratsara koa hatrany. Misaotra be dia be tsika rehetra izay nanomana sy nikarakara an'izao dia voalohany amin'izany misaotra mopera izay tonga eto isika ato amin'ny Béné centre izay tarinao mopera doyen izay mitarika asika rehetra amin'izao fiainan'izao indrindra fa ato sika rahanahy rehetra ato ianareo zokam-panahy rehetra izay miaraka amin'ny tanora ato amin'ny Béné centre ato ianareo birao-mpandrindra rehetra ato amin'ny Béné centre izay tarin'ny filohan'ny tanora ato amin'ny paroasy Rotota Peraspoly sy ny paroasy katedraly distrikina Ambositra manodidina ary ny Monier Katolika universitaire eto Ambositra izay ato amin'ny Béné centre ary ordre ray aman-dreny izay tonga eto tsy fitetsy havana ao ihany koa isika tanora izay aton'ny fiainan'androany fa nanomana zao fotoana izao atsika mba hanafitrarantsika ny tohiny zezaka efa natao tamin'ny taom-baovao ny tanora izay nimbonantsika farany teo dia napakevitra fa